Ity herinandro ity dia nijeriny asa vitany Watered nandritra ny 10 taona teto Madagasikara ny talefobe ny Ramatoa Barbara Frost. Omaly dia nisy ny tatitra nataony niaraka tamin'ny solitena maritry ny Watered eto Madagasikara sy ny solitena paritra. Feny de feny ny fandaharam-potoanan'ny talefobe ny Watered maneran-tany Ramatoa Barbara Frost nandritra ny fandalovany teto Madagasikara. Nijery fotony ny asa vitany Watered teny amin'ny komina Marondry, distrikana Kasbe, nitsidika ihany koa ny teny amin'ny komina Andraninahoatra ary niaona tamin'ny mpitondra malagasy. Raha ny atotanisy dia mbola maro ny malagasy no tsy misitraka ny rano fisotro madio ny fotodrafitrasa fanadiovana sy fidiovana. 520 isan-jato tsy manana rano fisotro madio, 400 isan-jato tsy manana fotodrafitrasa fanadiovana sy fidiovana, ary ny 730 isan-jato dia mbola mangery ankalamanjana. Anisan'ny olana izay sedran'ny sehatry ny rano fanadiovana sy fidiovana ny tedi-bola entina miasa, tedi-bola izay tsy nahitana fitombona. Tsy mbola nitombony vola natokana ho an'ny sehatra satria raha toa ka mila any amin'ny 200 tapitrisa dolara isa-taontsika ho an'ity sehatr'ity mba ahafahantsika manatratra ny accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, mais loin taona 2030 dia mety tsy mihoatra akory ny 20 millions de dollars par an ny situation amin'izao fotoana izao izay ampafolony. Tsy niova izy tao anatin'ny herintaona 9 volana fizatsika an'izay afatr'izay. Ny tokony ho jerena ny fijeriko azy dia ny manodidina izay hoe ahoana marina ho ny ahafahana mampakatra ny izy teo teti-bola atokana ho an'ny rano fisotro madio fanadiovana sy fidiovana. Misy olana zany olana fototra satria jerentsika fotsiny hoe akarin'ny fanjakana be ilay vola. Ny tanjona iraisam-pirenena moa dia mba hisitraka ny rano madio, ny fotodrafitrasa fanadiovana sy fidiovana avokoa ny rehetra ary n'aiza n'aiza ny alohan'ny taona 2024. Ho antsika eto Madagasikara dia tsy andraikitry ny Watered irery izany fa ilaina ny fiaraha-miasa samihafa. Eo ampamolavolana ny paikady amin'ny 5 taona manaraka ny Watered ka ny stratégie pays dia mety hivoaka any amin'ny farany ity taona ity.